Manana amintsika indray ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Miaraka amin'ny fandiniana soratra masina sika amin'ity anio ity. Velaro eo ambany masitsika ny salamo 8:100, andininy 8:7 hatramin'ny 9:50. Salamo 8:100, andininy 8:7 hatramin'ny 9:50. Dia hitsangansika hiantso sy hidera an'Andriamanitra. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: tsarovy ny teny natao tamin'ny mpanomponao, izay nampanantenanao ahy. Izao no nampionina amin'ny fahoriako, ny teninao no mamelona ahy. Ny preare maniratsira, tsy mba mivily miala amin'ny lalanao aho. Mahatsiaro sipika ao izay hatramin'ny taloha aho, Jehova ô, dia mionina aho. Fahadezera mirehatra no nahazo ahy, no ny amin'ny ratsy fanahy izay mahafony lalanao. Ny didinao no ataoko ankira ao amin'ny trano fivahiniako. Mahatsiaro ny anaranao noho ny alina, Jehova ô, ka mitandrina ny lalanao. Izaho no ahy, mitandrina ny didinao aho. Amen. Hivavaka isika. Indreto izay Andriamanitro no tantaninao tamin'ny tanakavananao, ary tonga eto an-tranonao indray amin'izao maraina izao. Ianao ilay namohanay tamin'ny torimasonay, ny mbola nanaitra ny fanahinay koa tsy ho tafandrimandry, anatona anao, ary raiso ny fisaorana sy ny fiderana ho anao. Ianao koa no handray ny fifonana, fiekekeloka ny fibebahan'ny mpanomponao tsirairay, izay tonga eto amin'ity fotoana ity, ary hanambara aminy ny famindramponao, hanonona amin'ny famelan-keloka avy aminao. Ary eto no angatahanay koa ny asan'ny fanainao masina, homba indray ny fiangonana araka ny teninao, hampianatra anay ny zavatra rehetra. Mbola te hiorina amin'ny finoana izahay ry Tompo, te hitombo amin'ny finoana, ary androso amin'ny fibebahana marina. Dia mombahanay araka ny teninao tokoa, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Filazantsara araka ny Marka 1:4 sy ny 5:10. Marka 1:4 sy 5:10. Isika rehetra hiaraka amin'ny vakiteny manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa voasambotra Jaona dia nankany Galilea Jesosy nitory ny filazantsara n'Andriamanitra, ka nanao hoe efa tonga ny fotoana, ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Mibebahy ianareo ka minoa ny filazantsara. Amen. Ray masinao, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Hoeto anivon'ny fiangonana tokoa ianao ry Jesosy Kristy, hampahatsiaro anay ny antso ny fibebahana sy ny finoana, ary andresy lahatra anay androso bebe kokoa amin'ny fanomponanao. Miasa mahery amin'ny fanahy masina ianao, hitarika anay amin'izao fiarahamandinika ny teninao izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vetivety kely dia miverina manao antsika ny filazantsara araka ny Marka. Tsy natao ohatry ny nahazatra intsony ny fanolorana ny boky, na izany aza ndao hiverenana kely le fahainareo. Inona ny amin'ny filazantsara araka ny Marka? Eno fa hoe toko 9:40 dia inona koa? Tsy ny tantara ny nahaterahan'i Jesosy, ny fohy indrindra, ny voalohany amin'ny filazantsara nosoratana. Izy ny voasoratra voalohany amin'ny filazantsara 4. Namany Petera sy Paoly, mpiara-dia tamin'ny Petera sy Paoly izy. Mazava moa fa i Paoly izany dia niaraka tamin'ny Lika koa dia teny hoeny izy. Mpanoratra
marika izay ataoko hoe jauna marika ilay nampiantrano araka ny voalazan'ny mpandinika ny fanasan'ny tompo voalohany tao amin'ny tranony jauna marika tahaka ny Saoly antsoinako hoe Paoly ny anarany amin'ny Hebreo dia toroina hoe jauna izy fa amin'ny Grika dia antsoina hoe marika izy hoe marika dia ilay Andriamanitra niady ny anarana hoe marika dia izy ihany no marika ao amin'ny Baiboly tsisy marika hafa ao fa izy ihany no marika ao amin'ny Baiboly izany mety hoe vaovao tamin'izay ny fampizarantsika hatramin'izay dia mba zaraina amintsika indray mandroso aritsika amin'ny filazantsara efatra dia voalaza aloha fa ao anatiny atao hoe filazantsara sinoptika ny filazantsara araka ny marika ny filazantsara mitovy fijery Mattio, Marka ary Luka fa miavaka izy amin'ireo filazantsara efatra araka ireto foto-kevitra 7 izay voalaza ato amin'ny taratasy natolotra antsika voalohany filazantsara araka ny marika dia mifantoka kokoa amin'ny hetsika fa tsy amin'ny teny tsy mamelabelatra na manolotra ny fampianarana be dia be izy fa ireo asa no ny tanisainy be dia be ny hetsika no ifantohan'ny filazantsara araka ny marika fa tsy ny teny na ny fampianarana izay nataon'i Jesosy izany dia mampiavaka azy izay ny voalohany efa fantatsika koa moa hoe amin'izay hetsika izay dia verimberina foana ny teny hoe niaraka tamin'izay tena hetsika aingakaingana nazaina tamintsika tamin'ny farany hoe ohatry ny mahita hoe izay maika izany tsika tena aingana be ny fandehan'ny tantara amin'ny filazantsara araka ny marika ry ambaran'ny mpandinika koa fa ny fitantarana araka ny marika dia mandeha araka ny fotoana nitrangany fa tsy hoe mentsoro-menoatra fa tena hoe nitranga ny takizao dia nitranga ny takizao mitohy arak'izay fotoana nitrangany ary maika lazaina maika lazaina fohy ny filazantsara araka ny marika dia manambara ny Jesosy ilay tonga mba hanompo fa tsy hotompoina ny filazantsara araka ny Mattio dia milaza ny Jesosy ilay Mesi mpanjaka filazantsara araka ny Luka dia milaza ny Jesosy ilay mpamonjy ny jiosy sy ny jentilisa na izao tontolo izao filazantsara araka ny Jaona dia mivoy ny fahitana ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy na hatramin'ny fijaliany azy filazantsara araka ny marika dia manambara fa i Jesosy dia tonga hanompo fa tsy ho tompoina ny fahatelo dia mifantoka amin'ny atao hoe fahefan'i Jesosy ny filazantsara araka ny marika ny fahefany amin'ny fampianarana toko voalohany andininy 2:20 sy ny 7:20 eo akaiky eo mivakitsika tsy manino dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarana satria nampianatra azy tahak'izay manana fahefana izy fa tsy mba tahaka ny mpanora-dalàna dia gaga ny olona rehetra ka ny fanontany hoe manahoana re izao zavatra izao fampianarana vaovao misy fahefana izao fa ny fany amaloto aza no didiny ka dia manaiky azy ny fahefana amin'ny fampianarana ny fahefan'ny tompo amin'ny sabata ny fahefan'ny tompo amin'ny famelan-keloka amin'ny toko 2:10 fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloka ny fahefana amin'ny sabata dia ny toko 2:5 indrindra tsy mbola novakianareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida raha reraky ny anoanana izy mba amin'izay nanaraka azy niditra tao an-tranon'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Abiatara mpisorona be izy ka nihinana ny mofo aseho izay mahadiso raha misy homana izany afa-tsy mpisorona ihany ary hoy izy tamin'ny sabata no atao an'ny olona
fa tsy ny olona natao an'ny sabata ka dia tompony sabata ny zanak'olona fahefan'ny tompo amin'ny asa izay ataony. Ny fahefatra efa nambara tamintsika tamin'ny farany fa raha lazaina hoe mivantana ho an'ny jiosy ny filazantsara ka ny Matio, mivantana ho an'ny jentilisa ny filazantsara ka ny Lioka, mivantana ho an'ny kristianina ankapobeny ny filazantsara ka ny Jaona, filazantsara ka ny Marka kosa dia nivantana ho an'ny Romanina. Ary dia voizinao arak'izany ilay atao hoe fahefana satria ny Romanina no milaza fa tompo ny fahefana, fa Jesosy kosa dia ambara fa tompo ny fahefana araka voalaza teo fahefana amin'ny famelan-keloka ka ny fahefana amin'ny fampianarana, ny fahefana amin'ny lalàna. Anazy zany fa tsy an'ny Romanina izay nieritreritra hoe tompo ny fahefana, ny amperora tompo ny fahefana. Ny fahadimy ny filazantsara araka ny Marka dia efa voalaza ombenimbeny, tsy manao zava-dehibe izay tantara ny poiran'i Jesosy fa ny misongadina amin'ny filazantsara araka ny Marka no omendanja dia ny asany, na avy aiza izy na avy aiza, na avy any Faravohitra izy na avy any Ambatolaona izy na avy any Ambatsangandriana, tsisy dikany amin'ny Marka izany. Ny zava-dehibe dia hoe ny asa i Jesosy mba ho famonjeny. Na iza dadany sy mamany tao tsy izany no zava-dehibe. Zava-dehibe dia hoe namonjy i Jesosy. Ary hitantsika fa manomboka amin'ny fitantarana ny batisa ny Jesosy, ny filazantsara araka ny Marka. Izay efa namafizina antsika mandrakariva hoe tahaka izay anaovantsika ho zava-dehibe ny daty sy ny toerana naterahantsika ara-nofo dia ataovy manandanja noho izany ny daty sy ny toerana izay nanaovam-batisantsika. Dia izao amin'izany ny taranaky ny fiangonana. Raha manapaka mofo mamy izany tsika ny daty naterahana ara-nofo dia manapaka inona izany amin'ny daty ny batisa? Raha mba ankalazay isaorantsika n'Andriamanitra ny daty naterahantsika ara-nofo, aza tonoina ny manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny daty naterahantsika teo amin'ny batisa. Izay ilay hoe tsy nataony ho zava-dehibe ny fiandohana ara-tantara, tsisy tetiaranao, tsisy filazana ny fombafomba naterahan'i Jesosy fa avy hatrany dia ny batisa sy ny asan'i Jesosy. Ny fahenina dia miverimberinao ny tsy fahazahoan'ny mpianatra ny fampianaran'i Jesosy, ny zavatra lazain'i Jesosy. Efa miteny Jesosy dia mianahana eo ilay mpianatra tsy mahazo. Indraindray aza moa dia bedin'i Jesosy mihitsy. Io Marka 7:17 hatramin'ny 7:20 misy santionany amin'izany. Ny 7:20 manontolo dia amariparitani Jesosy ny fiaviany fanindroany, ny zavatra hitranga manodidina an'izany fiaviany Jesosy fanindroany izany. Tena mifantoka amin'ny fiaviany Jesosy fanindroany ny Marka 7:20 manontolo. Ny antikristy, ny fahoriana samihafa, ny ady sy ny filazana ady. Izay ny filazantsara araka ny Marka. Naseho any amin'ny hoe ireo misy foto-kevitra 7 izay mampiavaka an'ity filazantsara fohy indrindra ity. Jery voambolana anankiroa monja isika, ny hoe filazantsara an'Andriamanitra sy ny hoe fotoana. Ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Marka 1 vakiana tamintsika teo, ny 4:40. Hoe mba haverina vakiana azafady. Ahoana ny voalaza ao?
ary rehefa voasambotra jaona dia nankany Galilia Jesosy nitory ny filazantsara n'Andriamanitra. Inona ny mahasamihafa ny atao hoe filazantsara n'Andriamanitra sy ny filazantsara ny Jesosy Kristy? Raha verenantsika ilay hoe epi-angelion sy ny angelion dia inona zany? Inona le epi? Inona le epi? Inona le nidiniantsika tamin'ny farany le hoe teny? Inona le epiny nisy resaka hoe Covid ho ahatsiarovanareo azy? Lay teny mbola mifono, mbola ao anaty fonosana. Teny fikasana, teny mbola anaty fonosana. Ny angelion indray ilay vaovao mahafaly, inona amin'izay ny ifandraisan'ireo? Ny fahatanteran'ilay teny no fonosana, izany hoe fisokafan'ilay teny no fonosana. Efa nosokafana amin'izay zany ny fon'ilay teny, ny fonosan'ilay teny. Ity izy teny fikasana mbola tao, ny afina tao, mbola ny fono tao. Fa ny filazantsara kosa dia ilay teny efa nisokatra. Ka raha mba reto zany io ny voambolana miverina indray ilay hoe evangelion toteo, filazantsara n'Andriamanitra. Raha lazainy zany zany dia ny hoe ilay tenin'Andriamanitra nofonosany taloha dia efa misokatra. Eto amin'ity fotoana ijoroany Jesosy mitory ny filazantsara n'Andriamanitra ity. Raha ny 14 zany dia ny hoe rehefa voasambotra jaona dia nankany Galilia Jesosy nitory ny filazantsara n'Andriamanitra, izany hoe nanambara ny fahatanteran'ilay teny fikasan'Andriamanitra. Izay ny heviny. Nanambara na nanokatra n'ilay fonosan'ny tenin'Andriamanitra. Nanambara ny fahatanteran'ny teny fikasan'Andriamanitra. Any hoe misokatra eto amin'ity Jesosy manambara ny filazantsara ity, ny fahatanteran'ny teny fikasan'Andriamanitra. Misy heviny anankiroa zany ilay hoe filazantsara n'Andriamanitra eto. Ny voalohany dia filazana hoe avy amin'Andriamanitra ilay filazantsara. Ary ny faharoa dia fanambarana hoe milaza momba an'Andriamanitra ilay filazantsara. Ny fiaviany avy amin'Andriamanitra ilay filazantsara, evangelion toteo, ny votoatiny momba an'Andriamanitra ilay filazantsara, ny momba ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra ao anatin'io filazantsara vaovao mahafaly io. Avy amin'Andriamanitra ny filazantsara, izany hoe izy ny andohany io, teny io tanteraka io. Momba an'Andriamanitra ilay filazantsara, afatra vaovao mahafaly milaza ny fanjakan'Andriamanitra. Ny 14 dia filazana ny hetsika nataon'i Jesosy no hoe nitory ny filazantsara n'Andriamanitra izy. Fa ny 15 dia manazava ny hoe inona ary ilay filazantsara n'Andriamanitra, inona ilay teny fikasana tanteraka. Teny fikasana tanteraka, filazantsara momba an'Andriamanitra dia tsy inona tsy akory fa ny fipetrahan'ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'i Kristy, ary ny fampidiran'Andriamanitra ny zanak'olombelona ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Izay ny manodidina an'io filazantsara n'Andriamanitra io. Andriamanitra mametraka ny fanjakany eto amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary miantso ny olona hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fibebahana sy ny finoana. Efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebaka minoa ny filazantsara.
efa tonga ny fotoana efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibeba ka mino ny filazantsara. Ny 14 zany dia filazana n'ilay fijoroan'i Jesoa ny tory ny filazantsara n'Andriamanitra. Ny 19 dia te hanambara amintsika ny hoe inona ary ny votoatin'ilay filazantsara n'Andriamanitra. Filazana momba ny teny fikasan'Andriamanitra tanteraka dia ny fametrahan'ny fanjakany ary ny fisintomany na ny fitaomany olona mba hiditra ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny finoana. Araka izany ny marika 1:14 sy 15 dia lazaina hoe filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra koa. Filazantsara n'Andriamanitra milaza ny fahatanteran'ny fanjakany mitaona ny olona ho amin'ny fibebahana sy ny finoana. Izay ilay ifandraisany hoe filazantsara n'Andriamanitra sy ny hoe fanjakan'Andriamanitra ary ny finoana sy ny fibebahana. Tanteraka ny teny fampanantenan'Andriamanitra zany hoe epiangelion ilay mbola tao anaty finosana dia ireo misy andin-tsoratra masy santiona milaza n'izany atao hoe tany amin'ny testameta taloha dia fanambaran'Andriamanitra fa ametraka ny fanjakany eto amin'izao tontolo izao izy. Daniel 2:4-7, ny Salamo 5:17 azontsika vakiana rehefa manaraka. Ny Isaia 7:9-7 io perikopa krismasy. Ny Isaia 52:7 ilay hoe endreny atsara ny tongotry mitondra teny somafaly dia mifarana amin'ny hoe fanjakana izy io. Zakaria 9:9 koa izay perikopan'ny krismasy ilazana hoe araka ny teny fampanantenan'Andriamanitra epiangelion dia tanteraka izany angelion ao amin'ny fahatongavan'ilay Mesia di Jesoa Kristy. Ny filazantsara zany dia teny fampanantenana tanteraka. Jerentsika indray ny voambolana hoe fotoana. Hoy ny 19 efa tonga ny fotoana. Amin'ny Baiboly Malagasy dia iray ihany nandikana ny teny hoe kronos sy ny kairos samy nataony hoe fotoana. Ny kronos dia mampatsiaro antsika inona ilay fitaovana kely rehefa manao gym ny olona, chronomètre izay mandrefy ny fotoana hoe nanomboka teto ka hatrery. Nanomboka ny taona 20 ka hatramin'ny 5 izay ny hoe kronos rehefa milaza ny Baiboly any amin'ny teny fototra fa izany dia nadika antsika koa hoe fotoana ihany. Misy ohatra ireo izay ahitantsika ny andiny milaza n'ilay hoe feptaona na faharetana ny kronos saingy nadika antsika hoe fotoana ihany izy ao amin'ny Baiboly Malagasy. Fa raha mijery teny fototra tsika dia samy hafa ny hoe fotoana kronos fofetra hoe amin'ny 1 hatramin'ny 3. Fa ny hoe kairos kosa dia manondro fotoana voafaritra tsara hoe ity amin'ny 7 sy 5. Tonga ny fotoana io zany ampifandraisitsika amin'ny Hebreo hoe anio raha miaino ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo. Misy fotoana fanararoatra izay tsy angatahana andro na minitra na segondra fa eo no fotoana mety. Ity antson'ny tompo ity zany dia tsy misy mihitsy hoe okakely aloha rapitso fa raha miteny ny tompo hoe tonga ny fotoana dia hiteny izy hoe zao ilay izy. Lera ozy ny mpanakanto nalaza tamin'ny fotoanandro. Izao no ora, izao no fotoana, zao amin'ny 7-5 zao mibebaka minony filazantsara. Tamin'ny fotoana ny tenenan Jesoa io zany dia te ilaza izy amin'ny voambolana fototra ny hoe tsy misy rehefa avy eo, tsy misy rahampitso, tsy misy amin'ny heritaona fa izao no fotoana
mibebaka mino ny filazantsara raha ny antsony fibebahana zany dia mampahafantatra ny hoe fotoana fanararoatra ny mbola azontsika mandre ny fibebahana aza miandro rehefa aveo aza miandro hoe oka aloha hieritreritra ambavahady hibebaka satsy hibebaka amin'ity fahotako ity fa eto anao mieritreritra tsy miala eo ianao raha tsy mibebaka zay ny sitrapon'ny tompo zay io teny fototra io samihafa zany hoe kronos sy ny kairos zay samy midika hoe fotoana ao amin'ny soratra masina fa ity kairos ity dia ilay fotoana fanararoatra tsy tokony angatahana voatondro mazava tsara fotoana mety mba hibebahana dia ireo misy andinina manamafy ny efesiana 5:5 manamafy fanazavana ny hoe izay tokoa ny atao hoe kairos. Hijery foto-kevitra vitsy isika izay foto-kevitra tena mampiavaka antsika fiangonana moa zany atao hoe fiangonana réformé ato amin'reto andininy anankiroa kely bitika mihitsy ilay mofonay nandroany zay zatra mihinana mofo lava be aloha zany dia nona ave fandeha oloharantsika hoe inona ny vetikevitra ao tena vetikevitra mafonja na ataontsika hoe kely dia kely azy ireo andininy 4 sy 5 ireo tena manamarika ny votoaty ny antsoina hoe filazantsara ny lalam-pamonjena ho antsika tsy ho antsika fiangonana ihany fa ho an'izao tontolo izao ndao ary sika ny lanja ny fotoana amin'ny tantarany famonjena araka ny voalaza teo a ny fotoana izay ambarany ity anjara mofinainantsika ity dia ilay fotoana fanararoatra fotoana mariana tsy misy hoe mbola hitarina na azo isaina fa tena fotoana raikitra mandeha amin'ny minitra sy amin'ny sekondra tsy kisendrasendra ny famonjena ataon'Andriamanitra hoe tampotampoka eo fa nametraka teny fampanantenana izy no fonosany tsara dia nosokafany tamin'ny fotoana voafaritra voatondro io natongavany Jesoa io nanambarana ny filazantsara n'Andriamanitra io efa voaomana ary mipetraka amin'ny fotoana mazava tsara raha toriana ny fibebahana lazaina hoe miantso amin'ny fibebahana ny tompo ankehitriny efa nanomana n'izany ny tompo mbola miantso izy ho an'izay mbola tsy nibebaka dia eo amin'izay fotoana atsiarovantsika nitory teny miantso amin'ny fibebahana iny fanararoatra tovy aingana ny fibebahana tsy kisendrasendra io fa efa voaomana kanefa koa mipetraka eo amin'ny fotoana raikitra averimberina foana hoe diso mihitsy zany ny fieritreretantsika olombelona mba tsy ataontsika hoe fiangonana milaza hoe mbola tsy tonga ny antso fa isaky ny toriana ny teny ka mandrehanao mibeba dia efa antso zay io ilay fotoana kairos fa tsy hoe kronos hoe hatramin'ny taona 0 ka hatramin'ny 2025 mbola afaka ny liba tsara zao tontolo izao fa rehefa nandrehanao dia tsaraina amin'iny teny no renesinao iny tamin'ny viny ianao nandre fiantsoana hibebaka voalohany fotra mbola tsy nataonao ilay izy tsaraina amin'izany ianao tsy kisendrasendra efa voaomana kanefa voatondro mazava tsara dia andeha sika andeha lavitra be voatondro amin'ny ora mazava tsara izay tsy fantatsika ny fotoana fa ho avy taka ny mpangalatra hoy ny tompo ny fiavian'ny tompo fanindroany fa efa nomanina zany efa nomanina trinely sika fa voatondro amin'ny fotoana tsy eritreretinao io ora mazava amin'ny 70 ohatra androany izay ilay izy tsy misy kisendrasendra zany ny kairosn'Andriamanitra fa efa nomanina fotoana lava tao anatin'ny kronos fa mitotona amin'ny fotoana anankiray izay tena voafaritra tsara raha ny fibebahana amin'ny fotoana andrenesan'ny olona antso raha ny fiavian'ny tompo fanindroana dia amin'ny fotoana tsy fantatsika
avy tampoka toy ny mpangalatra ho ny to zay ny lanja ny fotoana amin'ny tantara ny famonjeny raha ohatra zany ka ampifamenoana le kronos sy kairos dia ny hoe ny kronos dia le vanim-potoana andehana ny teny tsy akijanona fa ny kairos dia le fotoana hitsatoanao manoloana ny antso ny tompo fanararoatra ka tsy angatahanao andro intsony mbola iandrasanao kronos amakivaky hatrany any amin'ny taona 2000 sy ny manaraka any fararotina hoe eto amin'ity 5:20 2:20 martsia amin'izao oro izao izao no fotoana voaomany sika fa misy fotoana raikitra zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny tantara ny famonjenanao ilay efa tonga ny fotoana fa raha miteny zany ny soratra masina eto hoe tonga ny fotoana akaiky ny fanjakan'Andriamanitra dia hevitra telo no ao anatin'izany ny voalohany efa tonga ka misokatra na mipetraka ao amin'ny fahatongavany Jesosy ny fanjakan'Andriamanitra akaiky ny fanjakan'Andriamanitra efa tonga tao amin'i Jesosy Kristy io fanjakan'Andriamanitra io fa ny faharoa ho tanteraka ny fiavian-dray ny fanjakan'Andriamanitra sady efa tonga izy zany no miandry fahatanterahana ary anelanelan'izay ny kronos tsy kairos dia ny fiangonana no solontenan'ny fanjakan'Andriamanitra etỳ an-tany isika vaokan'Andriamanitra izay efa niditra ao amin'ilay fanjakana voavoatra ho antsika tamin'ny alalan'ny fibebahana sy ny finoana ireo telo ireo zany tsy afaka misaraka raha miteny Jesosy hoe efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra efa eo raha teo izy mbola ho tanterahana izy amin'ny fiavian'i Jesosy fanindroany fa anelanelan'izay dia ny fiangonana no sary ny fanjakan'Andriamanitra etỳ an-tany miasa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra raha teo mbola mampiditra olona ho ny fanjakan'Andriamanitra foana raha laisika tsara zany zao tontolo zao dia io le zao tontolo zao ngeza be io ny fanjakan'Andriamanitra mitsatoka eo amin'izao tontolo zao antsoin'Andriamanitra hiditra ao amin'ny fanjakana izao tontolo zao avy miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay ty hoe efa akaiky ty efa eo izy tazana eo efa mitsatoka raha teo efa mbola hitatra ny fanjakan'Andriamanitra ary mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra tanteraka dia ny fiangonana no mijoro etỳ anivon'izao tontolo izao sarin'izany fanjakan'Andriamanitra zany ary taomana olona hiditra ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra zany ny alalan'ny finoana sy ny fibebahana ndao ary sika amin'ny faharoa le hoe fanjakana moa zany dia basile ihany dikany fibebahana sy ny finoana fibebahana sy ny finoana dia tena fahasoavana ny atao hoe fahasoavana dia tsy zavatra hoe tokony ho anao anankiray zay tsy zavatra hoe samborinao amin'ny tananao na ezahanao amin'ny herin'ny tenanao fa tena fanomezana tsy tokony ho antsika akory ary fanomezana avy any ambony azery atolotra malalaka eto ny tompo dia manao hoe mibebaha ianareo ka minoa ny filazantsara mibebaha ianareo minoa ny filazantsara andalan-teny mampiseho valikafatra izay andrasan'ny tompo amin'ny filazan'ny fitoriany ny filazantsara n'Andriamanitra ity raha io ary ny filazantsara n'Andriamanitra misokatra ny teny fikasana tanteraka ny teny fikasana tonga ny fanjakan'Andriamanitra inona no andrasana amintsika mibebaka sy mino ny filazantsara mibebaka sy mino ny filazantsara asan'Andriamanitra ny fibebahana mety ho gaga ve ianao mandrian'izany asan'Andriamanitra zany satria raha navelany teo fotsiny mpanota fa tsy niantso izy dia averina foana hoe tavela teo tokoa sika fa niantso Andriamanitra zay ilay asany mibebaha raha tsy nisy io teny io dia naninontsika tao amin'ny fahotantsika tao foana sika nijaly sika na sanatria
ny faly tao anatin'ny fahotana tao nefa matsiaro fijaliana ihany. Ny antson'ny tompo amin'ny fibebahana dia tena fahasoavana. Ny fandrosoantsika, ny fahafahantsika mandroso amin'ny fibebahana dia tena fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Io moa zany misy andin-tsoratra masina izay hitantsika ny ao amin'ny Jeremia 31:18 manao hoe averenao dia ho tafaverina. Ampibebao aho dia hibebaka. Fa raha tsy ny antson'ny tompo hibebaka dia tsy tafabebaka isika. Amin'ny dika teny hafa dia hoe ampidio aho dia hody tokoa aho. Raha tsy ny antso zany tompo avy mody eo dia nga ianao afaka mody. Avelao ho any. Zay ilay fahasoavan'Andriamanitra zay. Dia io koa ny asan'ny apôstôly 1:20 hoe tena nomen'Andriamanitra tsy ny jiosy ihany ny fahafahana mibebaka fa nomen'Andriamanitra tena fanomezan'Andriamanitra ny fahafahana mibebaka. Efa nomen'Andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana azony fiainana. Kadô ny fibebahana. Fahasoavana ny fibebahana. Azakazaka izay tsy handray. Nao hoe zao omena fanomezana za tsy handray. Zay ny mahafahasoavana n'ity fibebahana ity. Ny fahafahantsika miverina amin'Andriamanitra, ny fahafahantsika mody amin'Andriamanitra, ny fahafahantsika mibebaka dia tena fahasoavana. Lalana vaovao sokafan'Andriamanitra ho antsika. Ny finoana dia fanomezana fa tsy finiavan'ny olona, tsy finiavantsika koa za ino. Fa raha tsy nitoriana ny teny, nitoriana ny filazantsara an'Andriamanitra manambara ny fanjakan'Andriamanitra sy mitaona ny olona hibebaka ao amin'ny finoana dia tsisy zany finoana zany. Ny teny dia avy amin'ny toriteny, ny finoana dia avy amin'ny toriteny, toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ka raha tsy niteny tamintsika Kristy, raha tsy nitoriana ny teny dia tsy tonga tamin'ny finoana isika. Ny toriteny anefa dia zavatra fafy avy aiza? Avy any amin'Andriamanitra fa tsy hoe dia enoeno fotsiny teny dia mivakivakiana teny amin'ny panneau publicitaire. Fa tena ilay teny tonga nofo miara-monina amintsika. Ny minono filazantara dia tsy midika fa ny olona no mamorona ny finoana, fa ny finoana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Efesana 2:5 sy ny 7. Asan'ny fanahy masina ny finoana io ilay hoe ny fanahy dia mitsoka amin'izay tiany. Jaona 2:7-5 hatramin'ny 9 resaky Jesoa tamin'ny Nikodemosy. Dia ny 7 moa zany hoe ny fibebahana sy ny finoana dia zavatra roa mifamatotra ary vokatry ny fanahy masina. Asan'ny fanahy masina ny fibebahana sy ny finoana. Vokary ny fanahy masina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Mety hiten'ny olona hoe karaha avy amin'Andriamanitra zany le fibebahana, avy amin'Andriamanitra ny finoana dia inona zany ny ataoko? Ireo misy andin-tsoratra masina vitsivitsy, ny sasany efa nambara tery aloha ihany, milaza amintsika fa raha toy isika ka te hiroso amin'ny fibebahana sy ny finoana dia inona no angatantsika? Ny fanahy masina. Ahatonga ny fibebahana sy ny finoana ho tanteraka eo amintsika. Ny olona tarihan'ny fanahy masina dia tonga amin'ny fibebahana sy ny finoana. Tompo dia manao hoe ianareo na dia ratsy azy mahay manome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy maika va Andrainareo izay any an-danitra hanome anareo ny fanahy masina. Dia raha ohatra zany misy olona misalasala hoe ka za ohatra ny tsy tonga amin'ny fibebahana mihitsy, dia inona ny valiny ataontsika? Angatao ny fanahy masina. Tsy azontsika tenenina koa zany hoe ianao dia tsy mety mibebaka mihitsy. Mangatao ny fanahy masina hiasa ao anatiny mba hitarika azy amin'ny fibebahana sy ny finoana. Misy andin-tsoratra masina ireny azonareo verenana diniana rehefa any an-trano ianareo fa fohy moa ny fotoanantsika dia tsy azo hivalabarana. Reny natolotra antsika ireny any andin-tsoratra masina. Raha te ho tonga amin'ny fibebahana marina ny olona anankiray, tsotra ny ataony, asaina mangataka ny fanahy masina izy. Rehefa tonga ao anatin'ny fanahy masina dia mahatsiaro izy fa mpanota, tonga amin'ny fibebahana izy
ary amin'ny finoana fanontaniana mety hipetraka teny hoe Jesosy miteny hoe mibebaa ianareo ka minoa ny filazantsara inona ny voalohany finoana vao fibebana sa fibebana dia finoana mibebaka aloha ny olona vao mino sa mino izy izay vao mibebaka iza manao hoe mibebaka aloha vao mino misaotra iza manao hoe mino aloha vao mibebaka aza vao ara-tsoratra masina ary ao aloha ny namantsika atsy hoe bebaka aloha vao mino teny Jesosy hoe toe mibebaka mino inona be dia be tsika nanao hoe mino aloha vao mibebaka eny ary aza vao indray ny hevitsika mino izy ianao vao mibebaka fa ny anazy mibebaka vao mino zao a rehefa vakitsika ny asan'ny apôstôly dia samy marina ny hoe mibebaka vao mino na mino vao mibebaka ohatra ny asan'ny apôstôly toko faharoa rehefa nandreny teny ny olona dia voalaza fa voatsintrona tampony izany hoe resy lahatra ary nanontany any petera hoe inona ao nataonay dia aonao petera mibeba ka aoka samy atao batisa mba ahazahoana famelana ny elokareo ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fafiry le momba ny ateny iny momba ny toritenin'ny Paoly tao ateny ao a dia natsiaro mihitsy ny olona hoe te hiala amin'ilay fanompoatsampy izy dia nibebaka izy any amin'ny farany vao hoe nisy ny sasany naneso fa nisy ny sasany lino zay rehefa mamakitsika zany ny asan'ny apôstôly dia mahita hoe indraindray a dia ny finoana ny lasa loha manaraka ny fibebahana indraindray fibebahana lasa loha aoriana ny finoana ny zavatra tokony ho tsarotsika fampianaran'ny soratra masina zany dia mifamatotra tsy afaka misaraka ny fibebahana sy ny finoana ary ny tanjony dia famonjena famelan-keloka sy famonjena tsy mandeha zany hoe ny finoana dia voavela ny heliko voavonjy ahy tsy mandeha rery koa ny hoe mibebaka fa tsy maintsy misy ny finoana atao ohatra hoe misy olona hoe falifaly fa afaka amin'ny sigara fa tsy tonga tamin'ny finoana izy afaka fotsiny izy tamin'ny sigara tsy ratsy zany fa moa tonga tamin'ny finoana ave izy natoky an'Andriamanitra ave izy ndroso tamin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy ve izy faly fotsiny izy hoe afaka tamin'ny fitsangatsangana fa moa tena miraikitra amin'ny tompo amin'ny fiainan-baovao ve izy mizotra amin'ny fiainana vaovao ve izy zay zany a ny tiana ambara dia ny hoe mifamatotra ny fibebahana sy ny finoana izay foto-kevitra fahatelo atao anatin'ity perikopantsika ity fa tsy mandeha amin'ny lojika hoe fibebahana aloha vao finoana finoana vao fibebahana fa rehefa maka ny soratra masina manontolo isika raha ohatra amin'izany ny asan'ny apôstôly dia mahita fa ny fifamatorana ny zava-dehibe samy mitondra vokatra tokan'ireo tanjona tokana ny azahoantsika famonjena dia hatreo ny fotoanantsika tamin'ity maraina ity ataovy mahavantana antsika ny hoe angataka ny fanahy masina hampatsiaro antsika ny fahadisoantsika hitarika antsika amin'ny fibebahana hitomboana amin'ny finoana dia hitoerana mahatoky amin'ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy hivavaka isika isaoranay Andriamanitra ny fotoana nahafahanay niaraka indray tamin'ny fandiniana ny teninao mankasitraka amin'ny fampahafantaranao ny filazantsara araka ny marika
ny fampianarana ao anay ireo voambolana ny amin'ny filazantsara an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana ny fampahirezana ao anay anararoatra ny fotoana isan'andro raha mbola mandre antso amin'ny fibebahana izay satria fahasoavana izany dia ataovy mahay mampiombona tokoa ny fibebahana sy ny finoana izahay ampahatoky anay ny famelan-keloka ary mbola izoranay amin'ny lalam-pamonjena ao amin'i Jesosy Kristy mandra-piavinao amin'ny fahatanteran'ny fanjakanao mandrakizay dia misaotra tompony hanombanao ty tontolo andro ity amin'ny fandaharam-potoana anay tsirairay ahery ao aminao izay amin'ny teny sy ny asa ho vavolombelon'ny fitiavanao nizaniza hifanerasera aminay dia ataovy mandray sy mahita ny fahasoavanao tonanay aminao ny ankonanay naizanaiza misy azy ireny mety efa ny mpiasana ny ampianarana mety mbola ny atokantrano nalavitra izy ireny na akaiky anay dia ataovy takatry ny masonao hitsinjo azy ianao ary ampianatra azy ny lalaka alehany evero Andriamanitra ny firenenay anatin'ny fisafotofon'ny hevitra samihafa ny fitazana mety tsy mifanitsy amin'ny filazantsaranao mba ho tonga amin'ny fibebahana n'izao firenena izao ampahirezo ny fiangonana ao anatin'izao vanim-potoana ny karemizao hitarika ny olona amin'ny fifehezan-tena hibanjina anao Kristy sy ny fijalianao ary anantena fa ho tanteraka amin'izany fijalian'i Kristy izany ny fifaliam-pamonjena ho tanteraka amin'ny fijalian'i Kristy ny fahaizanay manitry tena eo anatrehany dia apetraka ao am-pelatananao ny momba n'ity fiangonana ity ianao no hitarika ny fiangonanao ary ampahery azy amin'ireo asa rehetra anitsy ny diany koa tompo raha misy ny vadisoana mety nandehanany akambanay ny vavakay amin'ny ampianaran'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao hoe ty an-tany ho taky ny eny an-danitra meo anay an'io izay nasa azy ao anay ary mamelany elokay taky ny namelana izay meloka taminay aza mitondra anay mifakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raisy ho tanteraka aminareo ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny tompo ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no ny fahalalana rehetra hiaro ny tenanareo sy ny ainareo ary ny fanahinareo ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavin'i Jesosy Kristy tompontsika amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.